FMC-Vavaka amin'ny andro farany. Faly miarabantsika rehetra indray tratr'izao fotoana manokana izay ahatongavantsika amin'ny andro fahatelo izao. Ny vavaka dia entina hamoronana fifandraisana amin'Andriamanitra. Izany indray no lohahevitra izay hoentina amintsika ka manasa anao hiaraka hanondrika ny lohantsika hiaraka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro dia raha sy mankalaza ny anaranao izay ary manome voninahitra anao ary misaotra manokana anao no amin'ny fotoana izay mbola nomenao anay, ny androm-pahasoavana izay mbola atolotra ao anay satria raha tsy noho izany fahasoavanao izany dia mety efa tsy afaka niaraka teto intsony izay. Koa ankehitriny ary dia mitalao, miangavy ny akanjo-pahamarinanao Jesosy eo andrakotra atao teraka anay. Aoka hatsapany fiadanam-po amin'ny firaisana aminao izay. Ary ny teny izay horaisinay amin'ity andro androany ity dia hitondra fitahiana ho an'ny tenanay, ho an'ny tokantranonay, ho an'ny fiarahamonina izay misy anay. Dia nitenena Jehovah fa miaino izay. Tonoina saingatana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen. Hitantsika omaly fa rehefa nivavaka i Josoa dia tsy fantany hoe ahoana no ataon'Andriamanitra hampisy fomba hiampitana any Jordana. Fa noho ny finoany fa Andriamanitra dia hanome lalana ho an'ny olona dia nanomboka izy nanomana ny fampitana. Ny fanontaniana apetrako amin'ny tenako ary anasako anao ihany koa aho anontany tenanao hoe mino ve izaho sy ianao fa hanomana lalana hivoahantsika Andriamanitra? Raha mino izany ianao dia izao, rehefa nahazo ny tatitra Josoa, tatitra tsara avy amin'ilay mpitsikilo, dia nisy zavatra izay nandresy lahatra azy tao anatin'izay toe-javatra izay. Tonga dia nanome toromarika ny vahoaka izy mba hanamasina ny tenany ho fanomanana ny fahagagana izay ho tanterahan'Andriamanitra ho azy ireo. Fantatry Josoa izany fa hiditra an-tsehitr'Andriamanitra. Ary tonga dia niteny izy ao amin'ny Josoa 3:5, manasa anao hiaraka handray ny tenin'Andriamanitra. Josoa 3:5 dia ny 5 iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Josoa tamin'ny olona, manamasina ny tenanareo fa raha pitso dia hanao fahagagana eo masonareo Jehovah. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia ny fiomanana natao dia fiomanana ho amin'ny fekekeloka amin'ny samy izy. Fiomanana ho amin'ny fekekeloka amin'Andriamanitra. Tsy maintsy mitady ny tavan'Andriamanitra isam-batan'olona sy miaraka isika raha tena tiantsika miaina ao anatin'izany fanandramana miaraka amin'Andriamanitra izany. Tsy hamelana inona na inona hanelanelana antsika amin'ilay Andriamanitra izay nonoantsika fa hanao zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika. Satria nino ireo zanak'Israely ireo, rehefa nino i Josoa dia nino ihany koa izy ireo fa hanao zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny Andriamanitra raha ampitso. Fotoana sarobidy manahoana reny amin'izany fiombonana izany? Fotoana sarobidina nahoana izany fotoana niarahana ny vavaka, ny ainana tao anatin'ny famelan-keloka, ny hira. Tena tsy azo takarina an-tsaina ny zavatra niseho teo amin'ireo zanak'Israely tamin'izay fotoana izay.
azo antoka fa ny fivoriam-bavaka tamin'ny amin'io takarivo io dia niavaka satria niaina tao anatin'ny ranomasin'ny fibebahana ny tsirairay avy, ranomasim-pifaliana, ary nangataka sy nahazo famelan-keloka tamin'izay nanaovana ratsy ny tsirairay, ary tsapa ny tsirairay ihany koa fa namela heloka azy ireo Andriamanitra. I mpanotra vehivavy anankiray Ramatoa Elaine White dia niteny an'izao izy ao amin'ny bokyny Premiers Écrits hoe raha lavirina ny avinavina sy ny fitiavan-tena dia 10 minitra ihany dia ampy hamahana ny ankamaroan'ny olana rehetra. 10 minitra ihany rahavavy ranadahy. Satria amin'izay fotoan'izay mantsy ianao rehefa tafaray amin'ilay Andriamanitra velona nary ny tany sy ny lanitra dia tsy avinavina ny fanahintsika. Satria maniry ao anatintsika isika handinika amin'ny fontsika, ka afoy ny fahotana ary anitsy ireo fironan-dratsy ao anatintsika. Tsy hitoky amin'ny tenantsika isika, fa hitoetra ao anatintsika ny fahatsapana fa ao amin'Andriamanitra ny fahafenoantsika. Ny fiainam-bavaka mavitrika izay nanana ny Josoa zany sy ny firaisany tamin'Andriamanitra dia nanjary nampatanjaka ny finoan'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra. Izany ny fanandramanao manokana miaraka amin'Andriamanitra dia hitarika ny hafa ihany koa atoky an'Andriamanitra. Naneho ny fahavononany ankatony didin'Andriamanitra ny rehetra tamin'izay fotoan'izay. Ary raha vakitsika ny ao amin'ny Josoa toko 1:20 dia milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe izay rehetra andidinao anay dia ataonay, ary izay andrahanao anay dia alehanay. Tonga dia nisy fanapa-kevitra avy hatrany. Nankatoa ary nanao zavatra avy hatrany araka ny finoana niaraka tamin'i Josoa ny vahoaka. Satria noho maraina araka ny toromarika avy tamin'i Jehovah dia nandidiny mpisorona Josoa mitondra n'ilay fiara mifanekena midina avy hatrany teny amin'ny moron'ny ony izany, izay mirondrona mihitsy ny rano tamin'izay fotoan'izay, ary tena nandeha mafy ny fikorianany. Dia nijery ny vahoaka, ahoana ity rano be ity? Fa tamin'izay fotoan'izay rehefa nikasika ny rano ny tongotry ny mpisorona, rehefa nitondra ny fiara mifanekena dia nijanona tapaka ilay rano teo taty amin'ny ilany. Ary rehefa nitoy ny koriana kosa ny rian-drano tamin'ny ankilany dia lasa maina tsy misy na inona ny mpanambany ren-drano. Dia nandroso tamin'ny fomba nanetriketrika eo afovoan'ny lakan-drano ny mpisorona, ka nijanona teo miaraka tamin'ny fiara mifanekena. Dia ny vahoaka marobe an-tapitrisany mahery kosa dia nandeha nakany amin'ny ilany andrefana. Dia nandidy an'ireo mpisorona nitondra ny fiara i Josoa rehefa avy eo mba hakeny an-tanety rehefa tafepita ireo zanak'Israely ireo. Ary raha vao nandiny morony teny ampita ny tongotr'ireo mpisorona ireo rehefa tafita soamantsara ny renirano daholo ny vahoaka sy ny fiara mifanekena dia nitosaka nameno lalan-drano ilay rano voajanahary izay noharian'Andriamanitra. Hoy ny voalazan'ny Josoa toko 7:17. Josoa toko 7:17. Ary ny mpisorona izay nitondra ny fiara mifaneken'i Jehovah dia nijoro tsara tamin'ny tany maina teo afovoan'ny Jordana, ary ny Israely rehetra dia nita tamin'ny tany maina mandra-pahatafitan'izy rehetra tamin'ny Jordana. Ny lesona horaisina an'io izany dia izao hoe rehefa tafaray amin'ilay ray be fitiavana zasenao ary mino ny fikosehan'ny fahotana izay ataon'i Jesosy Kristy amin'ny rano, ary tsapanao fa vao vela heloka tokoa ianao dia hatsapa fifaliana isika amin'izay fotoan'izay ny amin'ny fanaovana ny asa izay nakiny ny tompo amintsika, satria izany nahatonga antsika
hatsapa fiadanam-po izay atolotry Jesosy atsika. Rehefa tafaray aminy isika dia hitanao miantso ny iraka izay ampanaoviny azy ho anao. Koa tsapanao ve fa nifidy anao ny tompo? Tsarovy fa Jesosy no miantso anao hoe andeha. Ary ny asa dia azy ny asa. Izy no manome ny fanahy ahafahana manatanteraka aminy izany iraka ampanaoviny izany. Ny fanahy masina izay avy ao amin'ny hevitra masina indrindra no omeny atsika mba hahatonga atsika hanana ilay fahendrena anaovana ny asa. Ny olona iara-iasa, ny fitaovana rehetra anatanterahana ny asa, ny fahasalamana, ny fiarovana, izany rehetrarehetra izany dia efa ampombany amin'izany iraka ampanaoviny asa ho anao izany avokoa. Amin'izao vanim-potoana mamarana ny tantaran'ny tany feno fahotana izao dia azo antoka tokoa fa vonona ny hanome antsika ny hery hamitana ny asa ho an'ny hafa sy izay asa ilaina atao ho an'ny tenantsika amin'ny fanahy masin'Andriamanitra. Moa ve azo heverina ny anaovan'Andriamanitra zavatra manokana amin'ny alalanao, amin'ny alalako? Horenao ity feo fankasitrahan'ireo izay fankasitrahana izay ataony hafa noho ny asa izay nitanterahanao ity. Satria na mananoana na nafiny mitanjaka ianao, mety nampahery ny reraka ianao, dia horenao ilay feo hoe raha namatotra ny fanahiko tao anatin'ny tsy finoana ny fahadisompana tenana dia naniraka anao ho an'ny amiko ny tompo. Mba hilaza teny mitondra fanantenana sy fampaherezana. Renao hoe izany teny izany? Hoeninao ilay teny hoe nitondra sakafo ho ahy ianao ary nanokatra ho ahy ny tenin'Andriamanitra ka naneho tamiko fa misy zava-panahy ilaiko. Dia tsy ninona izany fa ny firaisako amin'i Jesosy Kristy. Niraisinao toy ny rahavavy aho, niraisinao toy ny anadahy aho, niara-nitondra ny fahoriako ianao ary nanasitrana ny fanahiko torotoro sy naratra mba handraisako ny tanan'i Kristy izay mitsotra hanafitra ahy. Raha tao anatin'ny tsy fahalalako aho dia nampianarinao tampaharetana fa manana ray any an-danitra izay miahy ahy. Novakianao tamiko ny teny fikasana sarobidin'ny famonjena izay avy amin'i Jesosy Kristy. Tonga nalefaka sy nilefitra ary torotoro fo raha nibanjina ny sorona nataon'i Jesosy satria tsampako fa tena tia Andriamanitra. Renao ve izany teny izay milaza aminao fa tena fitaovana miara-miasa amin'ny fanahy koa ianao? Ko anio andeha hilaza teny mitondra fanantenana sy fampaherezana. Tena efa reraka ny fony maro ankehitriny satria manao ny fomba rehetra tokoa i Satana hanavesatra ny fo mba tsy ahafahany rehetra maneho sy mahatsapa ilay tenim-pitiavana izay ataon'i Jesosy amin'ny isambatan'olona hoe ento ny zokako. Araka ny voalaza ao amin'ny Matthieu 12:20 manao hoe ento ny zokako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho dia ahita fitsaharana ho amin'ny fanahinareo ianareo. Hanao izay tratry ny heriny rehetra i Satana hanakanana izany fiasan'i Jesosy Kristy amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao izany. Ataony izay andresenindahatra antsika fa misy ny tsindalana fomba moramora kokoa hananana firaisana amin'Andriamanitra izay hahatonga fiainana mahakaiky maha-kristianina antsika azo hery. Fisandohana nefa izany zavatra izany. Fisandohana mamitaka nefa izany. Fa voafitaka ny vahoakan'Andriamanitra raha toa tsy manana fifandraisana velona amin'ny Jesosy izay miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Koa androany
dia aoka hotsapanao ho azonao antoka fa ao anatin'ny fanaovana ny asa fanompona sy ny fanohizanao ny asa izay nataon'i Jesosy ihany no ahatonga anao ahatsapa ny fitsaharana ao amin'ny fanahinao. Tadidio fa mifidy anao, mifidy ahy Jesosy ho fantsony ny fahamarinana, ho fantsony mpitahiana ho an'ny hafa. Ka izany fantsona izany ianao aloha no andalovany voalohany. Te hanovanao ny fanahy masina, te hiara iasa aminao izy, dia atsotsay ny tanam-pitiavanao, atsotsay ny tananao dia ho tsapanao ny tanam-pitiavan'i Jesosy izay te hisakambona anao amin'ny fanatanterahana izany asa nandrahany asainao izany. Koa manasa anao fa hiaraka mivavaka isika. Jesosy malalo, ankehitriny dia tsampa fa tena tianay ianao. Ary tsy nifidy anjely tokoa ianao hiara hiasa aminao fa olombelona manana foronana, olombelona miaina ao anatin'ny fahalemena no fidinao mba hiara hiasa aminao. Koa manaiky ary izahay, amboary izahay Jesosy, mifona tanteraka amin'ny tsy fahamendrehana rehetra fa aoka miakanjo-pahamarinanao no arakotrao tanteraka. Ary ankehitriny raha handeha izahay dia manaiky ho fitaovana ampiasainao, manaiky izahay hanohy ny dia izay efa nalehanao Jesosy, hiara mandeha aminao izahay. Tahaka ny fandresena izay niainan'ireo zanak'Israely dia andresy miaraka aminao ihany koa izahay. Ka aoka ny fiainam-bavakay dia tsy ho fahazaranjarana fotsiny ihany fa ho tena zava-misy marina eo amin'ny fiainanay izany. Ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy no irina saingatana sy ny vavaka izany. Amen.